amin'ny sabotsy zao zany ny manda seafood le restaurant atao amin'ny food court ny centre commercial Codible na koa hoe Mastoa dia manasa antsika rehetrarehetra fa manao promotion be zay amin'io manao happy hour zay zany hoe izay rehetrarehetra mividy sakafo eto aminay sakafo eto aminay moa zany dia amerenanay 1000 ariary isaky ny plat zany hoe na plat folo ny commandinao dia amerenanay 1000 ariary isaky ny plat ianao tsy maninona mihitsy na plat rare na alainao na plat be da be dia amerenanay 1000 ariary foana ankoatran'izay moa zany ny promotion faran'izay ngeda be ataonay dia ny plateau géant na camaron zany hoe raha isan'andro ianao mahita camaron grillé atao amin'ny manda seafood le restaurant dia 10 000 ariary ny plat misy 2 pièces na 3 pièces zany arakaraka ny habeany fa amin'ny sabotsy io dia ataontsika 10 pièces ny ao ambony le plateau géant ny valeur an'izy io mety 30 à 50 000 ariary arakaraka ny habean'le izy raha andavanandro fa amin'ny sabotsy io zany dia ataonay 15 000 ariary zany hoe afaka tonga amin'ny sakafo hoe daholo manandrana le camaron grillé amin'le frais tsara nareo sy satahorana misy ny citron misy ny sauce ny fanaovanay anazy anay mahafinaritra be ilay izy sady matsiro be mihitsy manentana antsika dia amin'ny sabotsy misy animation miavaka eto amin'ny akoro moa zany izay andraisany box rehetrarehetra anjara sy ny akoro moa zany dia misy ny animation karaoké dia zany hoe manentana antsika rehetrarehetra ho avy ho an'izay tia mihira tsy manala azy manomboka amin'ny tanora sasany dia afaka mandray anjara mihira misy mpitendry ho avy eo itony ratefy dia efa tsisy vola amintsika rehetra izy mitendry afaka mitondra tsika ataontsika version live le izy fa tsy le karaoké misy écran be reny fa tena hoe nareo mihitsy ny artiste amin'ny fotoana io be da be koa zay no andray anjareo ary manomboka amin'ny fitora sasany ariva dia misy ny discothèque zany ataonay eto amin'ny akoro dia zany afaka mandindry miaraka amin'ny DJ Scotiraza sy MC dia zany hoe fety be zany amin'ny sabotsy miaraka amin'ny promotion be da be mihitsy dia miaraka manalazy betsika eto amin'ny akora eto amin'ny manda seafood dia aty amin'ny akora zany fotoanantsika ety amin'ny digue ety amin'ny food court Mastoa.